Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fety be any YAHOSHUAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay toriana ambasadorina YAHOSHUAH zady ahahelya. YAHOSHUAH no deraina tsaloatra mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny YAHOSHUAH dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy YAHOSHUAH ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any YAHOSHUAH ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy YAHOSHUAH izay nitoriana ambasadorina YAHOSHUAH ziady ahelya irery ihany. Ny faefatra ny volana martsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be mifanjakana YAHOSHUAH AMBOHIDRAPETO ANTANANARIVO MADAGASCAR. Ka ianao olombelona io Tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Tongava daholo YAHVAH amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino